Tomboky lasy tomboko vavy, ny afombero miroborobo fa tsy mahamasaka, ny afopataka mipoapoaka fa tsy latsambainy, fa ny afo soroantsika kosa afo-pahalalana, afo-mpifankatiavana sady mahamasaka ny takalo ifanaovana no manafana ny mpitakalo indrindra ihany koa. Eto am-piandohana ary dia finaritra manolotra ny arahaba ho antsika rehetra izahay, arabaina mampita ny soa-potaina ho tafita, arabaina manao mendrika ka irendrea-pita mahatretrika. Aefabehana isika eo am-panandratana ny kabary, itozo ka tozo hatramin'ny farany, dia samy hatazona ny soa isika no tazoniny tsara mandrakariva. Takalo dinika morom-patana moa no resahantsika etona, zoto sy hevitra no andrasan'ny dinika, faharetana sy fiaretana ny takian'izany eo amorom-patana satria ny afo tsy hoe azavana sy hafanana fotsiny fa tsy ilaozan'ny setroka ihany koa. Takalo mahasoa mampandroso anefa ny vokatra andrasantsika mba hialana amin'ny pikabary miteniteny foana na manatao foana mba ho pikabary mendrika tokoa isika. Mba tsy hatompotrano miono antsika ary dia andeha ho fantaritsika hoe inona tsara moa ty takalo dinika morom-patana ity. Takalo iandreketan'ny eo anivon'ny folo be fipima maneran-tany amin'ny ankapobeny dia natokana ho an'ny mpikambana fipima ny takalo dinika morom-patana. Misy ihany koa anefa ireo sakaiza vitsivitsy ka mahafeno fepetra dia afaka manatrika izany. Raha anao jeritodika isika dia impito izay no efa nanatanterahantsika ny takalo dinika morom-patana. Lohahevitra miisa 9 kosa no nodinidinihana tamin'izany. 12 no isan'ireo solonafo izay niantoka ny fahamasahan'ny nahandro tamin'izany. Nanomboka izany Dokotera Rabenalisoa Valtera Jean, izay mpampianatra pikaroka, akademisiana, brofo-be fipima sady renala rahateo. Ny lohahevitra netiny moa dia hoe ny fiovana netin'ny civilisation samihafa teo amin'ny teny malagasy. Anisany efa nidinidinihana ihany koa momba ny paikam-panorona enti-mandahatra ary ny fampiasana ny haiteny eo amin'ny kabary. Andriamatoa Ranjatoery ary Lala kosa izay mpampianatra tantara, akademisiana ary renala fipima dia nitondra ny lohahevitra hoe ny satan'ny teny malagasy teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ary nitondra ny lohahevitra ihany koa momba ny toe-tsaina, ny toe-po ary ny toe-panahy malagasy tarafina ao amin'ny ohabolana sy ny fomba fitenenana andavanandro. Ankoatra azy mirahalamo dia nisy ihany koa ny lohahevitra izay niarahany tamin'ny Andriamatoa Andriary Malalabella mitondra ny lohateny hoe hevitra maro sosina momba ny teny malagasy ampiasaina amin'ny kabary. Isika fipima moa dia manerana ny lafy-valon'ny nosy ary mandray anjara amin'ity takalo dinika morom-patana ity ireo pikabary avy any amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara. Ialoavana Andriamatoa sy Ramatoa isany Rajobelson na Idatafara avy eto amin'ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinakaratra dia Rakotoasimbola Apolin ary ny tany amin'ny faritry Sofia Razafinindrina Oliarsoa, faritry Matsitra ambony Ravoavy Emmanuel. Ireo fombafomba mampanao eo amin'ny kabary ampanambadiana malagasy sy ny tandindona fonosiny moa no lohahevitra tamin'izany. Dia nitohizana indray ny avy any amin'ny faritry Tasy Rakotondrika Avitra, ny avy any amin'ny faritry Diana Romulo Thomas, faritry Atsimo Andrefana Vincent Merland ary ny tany amin'ny faritra Analanjorofo Totoroy François. Dia mbola mitohy hatrany moa izany fombafomba mampanao eo amin'ny fanambadiana malagasy izany fa mbola maro ireo faritra mbola tsy niresahantsika. Izy rehetra ireo moa hatreto no nanam-piniavana isoronafo dia ilay afo-pahalalana hoenty manandratra ny kabary malagasy, afo-pitiavana ny mpiray tanindrazana, izy ireo natsoina hoe hiratrandro lohataony ka sady mitondra fanana no manome hazavana. Araka izany ary dia sady mandrisika no mankaherentsika rehetra anjohy tsy tapaka ny takalo dinika morom-patana, ahafahantsika manatevim-pahalalana hatrany ary indrindra ahafaha mizara ihany koa ho an'ny hafa. Ho antsika mpikambana fipima ary raha ohatra ka mbola tsy niditra ho mpitakalo dinika morom-patana antsika
dia aza misalasala intsony raha vao misoratra ianarana ianao dia afaka manatrika ny takalo any amin'ny toerana izay ahafahany isa-tsehatra mivondrona toy ny nataon'ireo tany Antsohihy, tany Soavinandriana sy ny faritra maro. Fotoana manahoana ary ny anatanterantsika an'izany takalo izany araka ny fangatahany maro dia ny sabotsy na ny alahady no andro iombonana. Noho izany dia nitapahana ara fa isaky ny asabotsy voalohany amin'ny volana sy ny alahady fahatelo amin'ny volana no anatanterahana izany. Raha sendra tsy afaka ianao ny asabotsy fa mandeha mikabary ohatra dia tongava ny manaraka ny takalo rehefa alahady. Raha ohatra indray tsy afaka ianao ny alahady fa andeha hivavaka na misy mahatana hafa dia arao indray ny takalo rehefa sabotsy. Marihana moa fa ny ora kosa dia tsy miova amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 9 ora hariva ora Madagasikara. Ary raha ohatra ka tsy afaka ianao amin'ireo fotoana ireo dia azonao arahana amin'ny Facebook koa izany amin'ny fotoana mahamety anao. Azonao arahana ihany koa raha ohatra ianao hijery ny page web ny archive eo anivony FIPIMA. Ary raha toa ka tsy afaka mijery ny horonan-tsary indray ianao dia misy ny feo izay azontsika ihany koa hoe noina rakom-peo izany alefany amintsika mpitakalo dinika morom-patana. Mbola misy koa ny tahiri-kevitra mirakitra an'izany takalo izany. Saingy ny tahiri-kevitra moa izany dia alefa amin'ny fotoana mahamety azy. Mbola hojeren'ireo filan-kevitra siantifika mantsy izany tahiri-kevitra izany izay vao menantsika rehetra. Ny filan-kevitra siantifika moa dia tsy iza fa i dokotera Rabenalosora Valter Jean sy Andriamatoa Ranjatoery Arilala. Samy mpikambana izy ireo araka ny fanambarako teo aloha fa izy ireo ihany koa izany nanam-piniavana andrindra ny takalo dinika morom-patana dia misaotra azy ireo isika ny zara izay ananany nanolotra ny soantsika fa ny soa zara ny tsara fanolotra ny fahalalana rahateo elatry ny fandrosoana. Dia engany izy ireo mba ho ambinina amin'izay rehetra ny sasarany ary io am-pifaliana izay nandaniany mondrikery. Tomboky kilasy tomboky vavy, eto am-pamaranana dia hoy hoe fandratoam-pahalalana ny takalo dinika morom-patana fa ambonin'izany dia takalo hifanaovana dia tena takalo natao hifamenoana. Ny tsy ampety amiko tovonanao ary ny latsaka any aminao mba tovonako kosa. Misy ny traika efa hifampizarana sy ny arem-pahalalana hifanolorana fa ny tsy maintsy biky no mahifatrambaro isika. Izay mikavivy mitapanjaitra mba havanana kosa mitanangady ekena fa ny tsy tokotokony loha itsitokotokony hevitra nefa amin'izany indrindra no hivoirana izay mahizay azo ny toko mitsitokotoko. Mbola rena vokarin'ny takalo koa izany. Betsaka ny azo ambara fa izao anontany ireo tompona andraikitra rehetra akaiky anao na atsoy ny laharana. Azo atao ihany koa ny manoratra afatra miafina ao amin'ny Facebook ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Izay voninky takalo manam-po fahombiazana, izay voninky zara mendrandra fahasambarana. Kotongava maro fa tsy voasanda mihitsy ny fahalalana azontsika amin'izany takalo dinika morom-patana izany. Dia anovo mahafeno anie ny tsirairay